avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes mety ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Any Vatican avokoa ireo évêque rehetra maneran-tany eo anivon'ny fiangonana katolika tamin'ity androany ity, niaraka nanatanteraka ny sorona masina lehibe ny tarehin'ny Papa François, nanokafan'ny Papa Ray Masina ny varavarana masina ao amin'ny katedraly Masindahy-Pera ao Vatican. Lohahevitra ny safidian'ny Papa François nandritra izany ny hoe mpivahiny ny fanantenana, amelomana indray ny fanantenana, taorian'ny fitsapana lehibe no lalovan'izao tontolo izao noho ny Covid-19. Nanome fepotona hatramin'ny rampitso ny vahoaka ny sonerany vongo ka mahana ny olona ny herinaratra vokarin'ny jirama ao an-toerana. Nanatanteraka fihetsikehtsehana, narahana fandorana kodiarana izy ireo izay tsy afa-po tamin'ny tolotra momba ny herinaratra. Tsy misy afa-tsy adiny 3 isan'andro ihany no mandeha ny jiro ao sonerany vongo amin'izao fotoana. Any ivelany, fifidianana 3 sosina no tanterahana ao Tchad amin'ity androany ity. Voalohany ny fifidianana solombavam-bahoaka any an-toerana. Fifidianana farany izay andraisan'ny mpitondra fanjakana ao an-toerana anjara. Manodidina ny valo tapitrisa ireo olona andrasana hifidy amin'ity fifidianana ity raha ny fanazavana. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Maritra ny araba topo-klasy topo-vavy amin'ity alady farany fa 7 ny volana Desambra taona 2020 alady farany ihany koa amin'ity taona 2020 ity asako ampanajana anao na topo-klasy topo-vavy anaraka ny fampalalamba avao hatramin'ny farany amin'izao fiaratsika izao. Nanamboatsika izany dia pejany finoana avy hatrany any Vatican avokoa ireo évêque rehetra maneran-tany eo anivon'ny fiangonana katolika apostolika romanina tamin'ity androany ity niaraka nanatanteraka sorona masina lehibe notareny Papa François izay nanokafany Papa Ray Masina ny varavarana masina ao amin'ny katedraly Masindahy-Pera ao Vatican. Lohahevitra no safidiana tamin'izany dia ny hoe mpivahiny ny fanantenana, amelona indray ny fanantenana taorian'ny fitsapana lehibe nololovana izao tontolo izao taorian'ny Covid-19. Tamin'ity androany ity no nankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina ny teo anivon'ny fiangonana katolika apostolika romanina maneran-tany. Fotoana ihany koa nanatanterahany Papa François ny sorona masina lehibe no tarihany izay notronon'ireo évêque rehetra maneran-tany avy ao anivon'ny fiangonana katolika ny fanokafana ny varavarana masina ao amin'ny katedraly Masindahy-Pera ao Vatican ao. Ny tanjobily izay nosokafan'ny Papa François ny 20 Desambra lasa teo. Ny varavarana masina iny moa zegny dia varavarana amin'ny basilike ao Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, ao Saint-Paul hors les murs, amin'ny basilike an'ny Sainte-Marie-Majeure. Io varavarana masina sokafin'ny Papa isaky ny taonjobily ihany io no misokatra ary mifody io rehefa tapitra ny taonjobily. Varavarana koragnitsika ny varavarana masina ao amin'ny Saint-Pierre izay natagny tamin'ny 1949 tagny no nahavitany dia varavarana mihidy mandritra ny taogno raha tsy amin'ny taonjobily. Dia ny Papa no miditra voalohany dia anambarana fa hoe fagnetren'ny tena, anambarana fa matoky ny famindrampon'Andriamanitra, anambarana fa pare atsika jiaby taritiny Papa miditra ao varavarana io, ampian'ny fanahy masina miditra ao anatin'ny fiangonana andre ny famindrampo atoky an'Andriamanitra ivavaka amin'Andriamanitra. Raha ny tantara ny Papa Boniface fahavalo no miantso ny fankalazany ny taonjobily antsoina ihany koa ny hoe taona masina. Voalohany tany amin'ny taona 390 izay natao isaky ny 100 taona. Ny taona 1790 ny Papa Clément Fahena dia nametraka ho azy ihany koa isaky ny 50 taona. Ny Papa Paul Faharoa no nametraka ny fankalazana io ho isaky ny 20 taona tany amin'ny taona 1790.
ny taona 570 no nankalazana voalohany ny taonjobily araka io feptaona ary ny taona 570 no niseny fankalazana farany araka ny feptaona 10 taona. Ampatsiahivo ny papa fa manandanja lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ity taonjobily ity. Androany ihany koa no ankalazana ny fety ny fianakaviana masina izay fitaratra eo anivony ny tokantrano kristianina. Amin'izao fety ny fianakaviana masina zao tsy mandoka ny fanantenana. Ny tegna marina ao anatin'ny fianakaviana no anombohantsika miaigny ny fanantenana. Ao anatin'ny fianakaviana no azahoantsika fanantenana. Ao anatin'ny fianakaviana mbola voateraka atsika dia efa tagnana roa efatra aby ny mama sy papa maso aroa efatra ary mety maromaro amin'izay mandray atsika voateraka efa fanantenana. Diso lalana atsika ny fianakaviana no mamalavala magnonkono. Ao no ananantsika fanantenana, ao no mampianatra atsika anana fanantenana, ao no mampianatra atsika izara fanantenana ho an'ny hafa. Natao an'ny olona rehetra izay mino araka izany ity varavarana masina ho Roma itirany fanazavana trany. Ary androany ihany koa no anamboana ny taonjobily isaky ny dioseze maneran-tany. Lafombavao afa tanteraka indray kosa no anome feptaona hatramin'ny rapitso amahana ny olona ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama ao an-toerana ny vahoaka ny sonerany vongo faritra Andalanjorofo. Nanatanteraka fihetsiketsehana ho faneran'ny tompony andraikitra manoloana izany tsy fahatombana ny tolotra omena ny mpanjifa izany ireo vahoaka ireo. Tsy misy afa-tsy adiny 3 isan'andro ny jiro ao an-toerana raha ny fanazavana. Tsy misy afa-tsy adiny 3 isan'andro sisa no mandeha ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama ao sonerany vongo ao amin'izao fotoana izao. Ny andro ny omaly ny fampitaona teo anivony tompo-pamokarana herinaratra ao sonerany vongo ireo voaka marobe naneo ny atezerany vokatry ny tsy fisitrahan'izy ireo ny herinaratra izay ary no nanome feptaona ny tompony raikitra hatramin'ny rapitso mba hamana ny olana misy. Vokatry ny tsy fisian'ny herinaratra io manjaka ny vakitrano efa maro raha teo ny fananany olona sy mba vokatry ny tsy fahatombana ny herinaratra io ka antony ny anaovan'izy ireo zao fihetsiketsehana lehibe tamin'ny alalan'ny fanakanandalana sy ny fandorana kodiarana izao. Fa ankoatra ny resaka Jirama miakatra ihany koa ny vidim-bary sy ny vidikena nahitana fiakarana ihany koa ny vidin'ny legioma amin'izao fotoana izao. Isan'izany ohatra ny ovy, ny karoty, ny haricot sy ny maro hafa fiakaram-bidy izay mampiena ihany koa ny mpanjifa raha ny nambarareo mpivarotra. Gaetan Andriatsilavo. Misy fiantraikany goavana amin'ny aty vilanin'ny mponina amin'izao fahasahiranana menjady izao ny fiakaram-bidin'ireo entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Isan'izany ohatra ny vary sy ny hena. Niakatra ihany koa ny vidin'ny legioma sy ny laoka fandron'ny ankamaroan'ny malagasy matetika. Ohatra amin'izany ny anana, haricot vert, ovy, karoty sy ny maro hafa. Voka-dratsiny zany zao hoe tsena tsy dia mandeha firy. Tsy arakaraky ny masokarena zany le vola miditra amin'izao fa manjary lasa miditra fahatiatoka ary satria ny olona tsy maintsy hoe mena entana le olona zay arakaraky le vola misy any aminy. Dia tsy maintsy hoe lanjalanjaina arakarak'izay zany le zava-misy. Ny volana septambra lasa teo no nahitana fianana ny vidin'ny legioma. Ohatra, nidinao 900 ariary ny kilao ny karoty, 500 ariary ny kapoaka ny petit pois, 900 ariary ny kilao ny ovy, 500 ariary ny kilao ny voatabia, 400 ariary ary efa nisy hatrany amin'ny 300 ariary ny iray kilao amin'ny tongolo be. Raha toka efa tafiakatra hatrany amin'ny 900 na 700 ariary zany ny volana aprily lasa teo. Niditra ny volana novambra sy ny volana desambra niakatra tsikelikely indray zany ary inaitoy izany fiakaram-bidy izany rehefa tonga ny rotsakorana. Antony simba ireo legioma ratsy ny lalana.
Risque raha vao milatsaka eo orana io dia simba daholo le entana. Dia manjary lasa vitsy zany le camion tonga dia ifandrotehana be le entana dia eo zany mahatonga an'le fiakaran'le vidiny entana. Misy fiantraikany mihitsy zany le izy raha vao hoe tonga amin'ny fahavaratra dia ratsy ny lalana dia tsy tonga ny entana dia na mihitsy koa zany ny entana dia lena ny orana dia simba. Dia eo zany mahatonga an'le tsy masana intsony zany le tolotra sy le anona zany hoe tsy masana an'le tsena intsony le entana satria vitsy isan'ny tonga miakatra le camion mihitsy koa any. Dia ohatrohatr'izay zany fandehan'le tsena. Faritra maro no mpamatsy legioma eto Antananarivo renivohitra. Tsy ampy ary tsy mahasahana nefa ny vokatra miakatra noho ny amaroan'ny mponina manjifa ireo karazana legioma samy hafa ireo. Ireny no takatry ny vola amin'izao fahasahiranana mianjady izao ka dia mirona makany avokoa ny akamaroany ireo mpiatsena. Any Toliara indray kosa mahatsapy ireo ray aman-dreny ara-drazana sy olobe mpisoro ao anatin'ny fikambanana fokofito ao Toliara ao fa anisan'ny fanohitra goavana ho an'ny fampandrosoana eto Toliara sy Madagasikara ray manontolo ny fanokafany fitoram-panjakana ny kompania lehibe base Toliara. Nisy araka izany ny fomban-drazana sorona na joro izay natao fangataham-pitahina amin'ny zanahary sin-drazana ho an'ny orinasa base Toliara nataon'ireo solony tena ny olobe Pitankazomanga ao anatin'ny fikambanana. Izany otrony ny colonel Rabe Jules filohampanondrona ny fikambanana Vavea na ny Vahatsitivezo Araho ao Toliara ao. Izao fanatanterana ny sorona joro izao no afantarana fa manaja ny lilin-draza sy ny fomban-tany ny orinasa base Toliara ary manandratra avo ny kolotsaina mahamalagasy. Nanome todrano ity orinasa lehibe ity ireo ray aman-dreny mba hizotra soamantsara ny tsakany sy andavany ireo asa fampandrosoana ho tanterahana ao anatin'ny tetikasa base Toliara notronon'ireo olobe solontenan'ny fokofito sy ny colonel Rabe Jules filohampanondrona ny fikambanana Vavea Vahatsitivezo Aharo. Aratahionnareo le base Toliara ao nareo lagnitsy eto Nord-Tanemasy hiroborobo voalohany ty filoham-pirenena agny nagnombe alala isaoram-bevata satria maro ny fahasahiragna natao agny ka nandrinandro sy hagnome antsiny azy androany tampaka le raha isaoragnazy bevata zay hoy zay ke base Toliara ao mana direction générale ne koa io Antananarivo agny mana ny sampany koa io tambava Toliara etoa agny tany avaratsy agny igny agny tany Toliara etoa toy izao hanotro ny base eo tsy hisy ty hiakiaka tsy hisy ty sampatsampa zay miasa ao hatrandraka vokatry soa hahazo fanagna soa hahazo haveloma sy fahasoava aminareo lagnitsy reo Tanemasy ary zay angatahagna aminareo fa hitaraky fampandrosoa ho ay Toliara sy ny commune manodidina azy zay novany fitrandrahagna io ary manahia nareo ndranganaharaky nareo namboatsy saraky reo Tanemasy angalagna ty fahasamainty eo tsy handratsy tsy miasa ao. Ny todrano no zava-mahery ary zava-dehibe ihany koa ny fangataham-pitahina amin'ny zanahary ahafahana mandrindra zay rehetra kasaina atao. Araky ny fatatsika moa fananapa-kevitsy ny fanjakana fa mivoha base Toliara ka soro fangataha-pitahia ho an'ny bazy fangatahana amin'ny zanahary zay nahary atsika eo hahasoan'ny bazy vita soagnasany hampandroso ny fampandrosoana zay katsahiny ny fanjakana bazy moa ny eto mba ho tahin-janahary bazy zay zany ny tena foton'ny raha hoe mba ho tahin-janahary bazy hahavita soagnasany hampandroso an'ny Madagasikara sy hagnahignahy aby gn'olo miasa ao zay zany ny fangatana amin'ny Janahary satria io ndre sika manao raha ndre manao ino Janahary avao magnome atsika anjo raha zay raha ataosika aby io fa raha tsy eo ny Janahary raha tsy eo ny fitahian Janahary tsy misy raha vagnona ataon'ny olombelo zay nangatahana amin'ny Janahary io zay ny dikany soro eto androany. Anisan'ny dingana tsy maintsy natao io fomban-drazana sorona sy todrano io mialohan'ny herisona amin'ny asa atao rehetra taoriany fivoahan'ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana izay nanala ny fiatoany ny orinasa base Toliara ka nanome lalana ara-panjakana anoho ny tetikasa indray.
izany tapany voalohany teto anivony fampalalambavao isy vetivety aloha sika atao toka vatra telefa avy ndray ary efa ela nanasaky lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Pauline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadivana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatra karo Pauline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Pauline nampiasaina ohatran'le amin'ny film reny mihitsy tsy le chocolat any mami tena lalatiako be jerena ty e mety be amin'ny décoration atsika afa ihany no manomana fety miaraka amin'ny tenakavy ianao koa manomana Christmas mahafinaritra miaraka amin'ireo olontianao ao amin'ny Carrefour sy Jumbo Score tratro fety mirary fety sambatra Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 janvier 2025. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre in, la fibre go, la fibre family, la fibre home! Grâce de ses collègues de Yas se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement! L'abonnement est à partir de 49 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+ Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Ny tapany faharoa etanivony fampalalambavao dia mbola nanganana hatrany narika izany hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vavy tsy mbola ampy ny fandraisana antanan'ireo ankizy manao sy hiarany herisetra any an-tsekoly eto amintsika antony tsy ahafahana miady amin'ny herisetra an-tsekoly raha ny nambarany fikambanana imaso ivovo Madagasikara niady amin'ny herisetra an-tsekoly izay miaingy amin'ny fanofanana ireo sekoly raha ny fanazavana Daniela Mindorso. Miamahazo vanatra ny herisetra an-tsekoly eny anivon'ireo sekoly isan'ambaratonga ny eto Madagasikara amin'izao fotoana raha natota nivoaka ny taona 2022 niaran'izay herisetra an-tsekoly izay avokoa ny 720 isanjato ny ankizy malagasy 720 faingo-telo isanjato amin'ireo hiarany herisetra an-tsekoly no fantatra fa vehivavy raha toka 920 faingo-telo isanjato kosa ny lehilahy izany trangana herisetra mbany toerana an-tsekoly ny herisetra Ratsaina raha nitatry ny fikambanana imasovo Madagasikara. Ny zavatra hitanay saba zany dia hoe eo amin'ilay resaka psikolojika ny tena be dia be hiaran'ilay ankizy ohatra hoe ny ankizy voailikilika tena tsy mananamana mihitsy any am-pianarana dia lasa hiarany herisetra na ny ankizy ny resaka surnom ny ankizy manala ilay analan'ny ankizy dia memezan'ny ankizy reny zany hoe any amin'ny psikolojika zany no tena be dia be fa eo ihany koa na lahy na vavy ny harcèlement sexuel ny harcèlement ara-économique dia ny fidorohana zava-mahadomelina zany ny lehilahy ny tena namaly hoe midoroka amin'ny zava-mahadomelina kokoa noho ny vehivavy zany hoe misy ny vehivavy fa tsy hoe ny lehilahy hery. Mbola sarotra ny ahafahana miady amin'ny herisetra an-tsekoly raha tsy misy ny fanofanana ireo sekoly ayandray tanana ireo ankizy manao sy hiarany herisetra ho hiatrany ny fanazavana.
efa manomboka resana zany le herisetra an-tsekoly aloha fa tsy hoe afepenina hoe normal zany fa efa tena raisiny olona au sérieux fa ny tena ilaina dia izay hoe mila zany le sekoly afaka mandray atanana an'le ankizy manao accompagnement an'le ankizy mba tsy hoe misy mantsy zao fantatra hoe inona le herisetra dia rehefa misy le herisetra dia tsy dia fantatra loatra inona ny tokony atao dia izay le accompagnement zay zany tena ilaina be zao le sekoly mihitsy zany no mila afaka manao accompagnement an'le ankizy harceleur na harcelé zany hoe formena zany ao amin'ny sekoly ny mpampianatra ny mpiandraikitra an-tsekoly ny ray aman-dreny mpianatra dia ny mpianatra Jaivina, misy eo amin'ny endriny efatra ny herisetra an-tsekoly, anatin'izany ny herisetra ara-tsaina, ny herisetra ekonomika, ny herisetra ara-batana ary ny herisetra ara-pananana. Miatomboka amin'ny fanomezana anaram-bositra, figafiana, fifosafosana ary mety afara amin'ny fikasihan-tanana izany. Zaza vafonja tsy fidiny miaraka amin'ny reny mamita sazy. Ao amin'ny fonjana Tanimora, mahery ny 570 bevoka sy tera-baotena anivon'ny hôpitaly anosy avaratra no nisitraka fanampiana avy amin'ny fikambana tsy miankina association les amis de français izay fikambana tsy manao politika fa mivoy hatrany ny kolotsainy ny fitoviana sy ny fiarahalahina sady mampianatra ihany koa ny teny frantsay. Ndeha rahantsika ny fanampi-panazavana. Ny antony nanataterahana an'izany dia mba hizarana faliana minimum condition de vie iainan'ny ireo ankizy na eny anivon'ny hôpitaly na ety anivon'ny fonja dia tsara foana ny mitondra fifaliana sy fizarana faliana satria ny association les amis de français dia tiako manamarina politika aloha voalohany indrindra tsy manao politika fa ihany kosany mitondra izay anjara biky tandrika ho amin'ny fampandrosoana ara-kultoraly ara-sosialy eo anivon'ny fiarahamonina dia nanatikosa izay ny association des amis de français androany mitondra ny anjara biky dia nanolotra kilalao ho an'ny ankizy kely sy akanjo ihany koa amin'izao fety ao anatin'ny vaninandro kely izao dia izany zavatra izany dia ao anatin'ny fiarahalahina sy ny fifanampiana satria tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Amarantsika ny vaovao eto antoerana mitombo isa rehefa ankatoko ny fety tahaka izao ireo vehivavy misafidy ny irandram-bolo na hoe lay mitaly indrindra amin'ny alalan'ny postisy raha ny fanadinana natao teny rehetra teny. Raha ny eto amin'ny ravolon'ny rina volatiana manokana ireo tanora manodidina ny 12 taona no miakatra amin'ny ankapobeny no maro anisa amin'izany raha ny fanazavana. Dandela mindarso. Ankoatra ny mahendrika ivelany azy, isan'ny taovolona mampiavaka ny foko tsirairay avy teto Madagasikara fahiny ny randrana. Maro karazany ny randrana, ary nisy dika mazava izany miankina amin'ny fomba sy ny foko manao izany. Ankehitriny, lasa lamaody ny daholobe ny firandranana, indrindra ireo tanora rehefa akatoko ny fety tahaka izao, raha ny hita eto an-drenivohitra manokana. Ankizy tena tanora ohatrany eo amin'ny 14 taona miakatra eo. Zay manao zay ny tena mpirandrana kizikizy efa mahay manao rasta reny mahay malasaka reny efa ela nisy couleur marron sy mainty zao tena be petit tsy haiko fa zay zao tena be petit marron sy mainty ataoko zao. Manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 2 ariary no mihoatra eo amin'ny ankapobeny ny sarany mandrandrana olona iray miankina amin'ny isan'ny postisy sy ny ateviny volo raha ny fanazavana. Ny fandrandranana volon'olona iray raha matevina izay mety andaniana ora maro raha ny fanazavana hatrany. Vao misy commande dia fa izy ohatrany tsy nianarana fa ohatrany tsy haiko hoe naninona ny aizako anazy fa tsy nianatra fa ela raha fa vetivety izy dia eo amin'ny atovo madinika izy dia mahatraritra elaela ihany. Io zao amin'ny efatra vao vita raha tsy madinika. Izay mampatonga anazy lafo mandany fotoana. Raha ohatra postisy efatra zao dia 2 alina, postisy 5 dia 5,000 sy 4. Volo tsotra indray izy vetivetika kely tsisy adiny iray. Indraindray 5,000 manao an'iny volo iny. Akakile lamody tenenin'olona ataovy an'izao kia dia arakaraka iny.
raha ny hita eto andrenivohitra manokana efa maro ireo olona mivelona amin'ny fandrandranana noho ny tsy fisiana asa ny asa fandrandranana izay azo lazaina ho mahavelona ihany na eo aza ny fotoana lany raha ny fanazavana trany. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena indray kosa fifidianana telo sosina ny ho tanterahana ao Tchad androany voalohany fifidianana sombavamboaka ao an-toerana fifidianana farany izay andraisan'ny mpitondra fanjakana anjara ihany koa izany fifidianana izany rafitra vaovao no napetraky ny mpitondra fanjakana ao an-toerana nandritra ny telo taona manodidina ny 20 tapitrisa eo ireo olona andrasana ifidy amin'ity fifidianana ity raha ny fanazavana efa omaly asabotsy kosa no efa nandatsabato ireo mpitandro ny filaminana tao an-toerana. Izay ko tompoko lasy tompoko vavy no ento tokoa mamarina ny fotoana ny fampalalama avao tamin'izao alina izao isaraka anao tana tokantrano naraka izany rehetra amin'ny farany mirary herinareo mba finaritra ho antsika rehetrarehetra samitainy Andriamanitra veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.